Miarabantsika rehetra manaraka an'ity oronantsary ity. Resa toka izay no horesantsika eto. Taorian'ny Baria izay nampiseho ny firaisan-kina malagasy tamin'ny faritra maro de be deaibe niady hevitra teto amin'ny firenena, na resaka politika io, na resaka fivavahana io, na resaka fahasalamana io, fa rehefa naroso teo amin'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna mikasika ny toka gasy lany tsisy ady hevitra zato isan-jato. Zany hoe mampiray malagasy ihany koa zany ny resaka toka. Be deaibe ny ady hevitra mikasika anazy io, fa ny zavatra misy aloha de hoe nanaiky ny toka ny olona rehetra, ary ny sehatra rehetra misy ary no nahitana ny toka. Ka tsara zany raha ifampizara amintsika kely ny tantara nisy teto amintsika mikasika ny toka io. Misy tamin'ireo mpanjaka tena nanao ny toka io tena hoe fady. Misy indray nefa maraina, atoandro, hariva de miondana tavoangy ary le natao hoe tokalahy. Mpanjaka anankiroa ngamba aloha no horesahako, satria ny zavatra misy masy de hoe rehefa miresaka fomban-drazana hono de tsy maintsy eo ny toka zany. Ka eto zany fantaniana mipetraka hoe fomban-drazana mo ary razana manao ahoana no nisin'izay resaka toka izay. Andrianampoinimerina ary ngamba aloha no raisiko voalohany. Araka ny fantatra zany tao amin'ny tantara de nisy fotoana zany Andrianampoinimerina, lasa izy naka omby masika be mihitsy, omby lahy matanjaka be, de nety ny omby io tao andapa zany. De nirandro tandapa reo hoe zao aseo io omby io dia apartao andravan'ny tanàna sy amono ny vahoaka. De gaga reo tandapa reo hoe ahoana koa zany ataon'ny mpanjaka zany. Inona zavatra nisy? Na lefa n'le omby nitrifana eran'ny tanàna de zay sendran'iny de matiny ary be deaibe ny tsena rava, ny fananan'olona rava ary ny sahotaka mihitsy ny ambany lanitra, ny ambany andro teto Antananarivo fehizay. Tena nikorotana ny olona ary gaga mihitsy hoe ahoana ary zao, aiza ny miaramila, aiza ny tafika no tsy miaro ny olona amin'le resaka omby zany, fa nandravarava be eran'ny tanàna izy. De tonga hatrany amin'ny mpanjaka ny fitarainana nataon'ireo olona zany ny antsoantso, de nivoriny ny vahoaka noho ny avy teo nasian'ny samborina lay omby zay nandravarava zavatra be deaibe. De zao no nataony Andrianampoinimerina tao anatin'ny kabariny. Tsy nisy natanjaka ohatry ny omby io izy reko daholo izy ny fitarainanareo, ny ranomaso latsaka, ny faharavan'ny tanàna, ny tsena, ny naratra, ny maty, vokatry ny nataony omby io. Miara-manaiky tsika rehetra fa matanjaka zany omby io. Ka zao ary izy fano toka ary io omby io. De nampisotrona toka zany le omby teo mason'olona rehetrarehetra teo. De najanona kelikely n'iny. De rehefa avy niboboana toka le omby de nisapodina, de somary ohatry ny mamo, de nitolefika tamin'ny tongony efatra, nikohaka teo. De niteny Andrianampoinimerina hoe didio ny omby, ijerentsika hoe inona ny fiasan'ny toka tao anatin'ny vatany. De nididina le omby teo mason'olona rehetra teo, navoaka daholo ny zavatra tao anatiny, nalaina ny atiny ary nididina teo mason'olona teo may ny atin'ilay omby. Lesona no tiako ampitaina amintsika ambany lanitra hoe Andrianampoinimerina zany manoloana an'ireo olona rehetra reo. Tsy nisy natanjaka ohatry nyty omby ty, tsy nisy naharava zavatra ohatry nyty omby ty, kanefa rehefa voan'ny toka izy de jereo fa ny zavatra nitranga may ny atiny. Ka manomboka zao de mampisaina anareo ambany andro hozy izy Andrianampoinimerina fa ataoko fady eto amin'ny tany sy fanjakana ny fisotroana ny toka, fa tsy mahatsara io. Ary ny toka ihany koa de manimba antsika olombelona, ary ny taraina rehetra amin'ny adiny vady de matetika vokatry ny toka. Ny setrasetra rehetra tsy ampieverana na mpijaly ny fiarahamonina de matetika ihany koa vokatry ny toka. Tsy tsara ny toka eto amin'ny tany sy ny fanjakana hoe Andrianampoinimerina, ka ataoko isan'ny fady. Zay zany mpanjaka Andrianampoinimerina. Zany hoe nampiseho tamin'ny ambany lanitra izy fa ny toka de tsy tsara ho an'ny fahasalamana. Ny toka na de ny omby lahy mahery be ary satria tsy nisy nahery to lay omby dia may ny atiny. Zay ny afatra avy amin'Andrianampoinimerina. Mpanjaka zay nametraka an'izay afatra zay. Tataorina de intony tantara. Taorinan'ny Andrianampoinimerina nisy an'ny Radama, nisy an'ny Ranavalina, nisy an'ny Rasoerina, nisy an'ny Radama faharoa. Rehefa tonga tamin'ny Radama faharoa indray
dia nakalazaina ny toka indrindra ny resaka toka vazaha ary na maraina na atoandro na hariva de betsaka ny misotro toka ary ny mpanjaka sy ireo manodidina azy ary de mena maso mihitsy noho ny amin'ny toka zany hoe nampidirina teto amin'ny tany sy fanjakana ny toka tamin'ny andron'ny mpanjaka ary io toka io zany de azony rehetra sotrona mpanjaka karazany faharoa zay tonga ny rafitra republikana taty arina tao arinan'ny nany andevozan'ny frantsay atsika tao anatin'ny 17 taona de malalaka ny toka zany nisy vanim-potoana nampanjakaina teto Antananarivo natao hoe hydromel afaka misotro an'izany daolina na nariary efatra ary misy ihany koa ny toka izay atao hoe lafo vidy ambanetsy ny vidiny am'izao misy ihany koa ny tapitrisa latsaka kely de misy ny toka ataon'olona hoe ordinaire fisotron'ny olona daholo reny rehetra ireny safidy ny fisotrona ny toka ka anjarantsika tsirairay ny mandanjalanja hoe rehefa milanonana ve sa rehefa mifety ve sa rehefa manao fanompoa amin'ny fomban-drazana ve no ampiasana ny toka io fa tsy azo lazaina velively fa fomban-drazana ny fampiasana ny toka fa raha ny razana andrianam-ponimerina ohatra izay nandrara ny fisotrona toka de tsy hitovy amin'ny razany radama faharoa izay ny boboka betsaka any toka io safidy io malalaka io tsy azontsika atao hoe fomban-drazana tsy azontsika atao hoe fomba mpivavahana fa kosa toy ny rano rehetra amidy ka de samy mitaty ny vokany tsirairay na ho amin'ny tsara zay na ho amin'ny ratsy resa toka mampiray malagasy ka de makasitraka indrindra nijery hatramin'ny farany